Izay ny mikasika an'iny fa anisan'ny mbola nitanterahana tamin'izao faran'eran'izao ihany koa ny fifaninanana ho an'ny antsoina hoe ny génération 2000 izany. Ho an'ireo ankizy kely kosa indray izy ity fifaninanana izay karakaraha ny Ligna Lamanga nandritra Mahasabotsy androany alahady tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina no ireo mandray anjara amin'ny fiadiana tompon-takan'ny Ligna Lamanga moa no mandray anjara amin'izany fifaninanana izany. Lalao raiky amby roapolo be izao no an'ny sokajy génération 2000 no natao tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina tamin'ity faran'ny herinandro ity. Noezahana novotaina tao anatin'ny 2 andro tokoa mantsy ireo fihaonana atara tamin'ny dingan'ny fanitsanana tamin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Ligna Lamanga ho an'ny sokajy ity. Toy ny an'ny sokajy division voalohany dia samy niady mafy amin'ny idirana ao anatin'ny efatra voalohany ireo ekipa 10 ahafahana manao ny poule des as. Mialoha ny anatanterahana ny andro 17 amin'ny dingan'ny fanitsanana dia mitarika hatrany ny ekipan'ny Tana Formation miakanjo mavo. Manaraka azy eo amin'ny larana faharoa ny ekipan'ny Elgeco Plus miakanjo manga ity. Ity ekipa ity izay nanamafy izany toerana izany rehefa nandresy ny ekipan'ny FC tamin'ny 2-0 io maraina io nandritra ny lalao fahatelo nataony. Iadivan'ny ekipan'ny Kosfa, Kospen, Prescoy, FCA ary ny ACDMA ary ny Vesta Team FC kosa ireo laharana roa ambiny. Tsikaritra fa niakatra ny avy teknikan'ireto mpilalao latsaky ny 17 taona eto Analamanga ireto tamin'ny lalao nataony nandritra ny 2 andro izao. Mety ho ny fanarahana ny mondial 2022 ngamba no nahatonga izany.